Averika izany hoe tonga soa nareo eto amin'ity toerana ity averika any le izy hoe ny tanjona dia araka le teny Jesosy hoe mandehanany amin'izao tontolo izao dia ataovy mpianatra ny firenena rehetrarehetra. Ny zavatra napetraka ny tompo taminay zay dia zay hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra, mandehanany amin'izao tontolo izao tsy fiangonana ity, tsy fiangonana, tsy antoko mpivavahana, tsisy ahoana moa zany, tsisy hoe ravidravitra sy fombafomba, tsisy hoe sampana, tsisy hoe adidy tsy maintsy efaina, tsisy hoe rakitra tsy maintsy aloha, tsisy hoe fafolo-karena horaisina, fa tena hoe fizarana an' Jesosy ho antsika tsirairay avy, fanambarana ny amin'ny azo fijaliana. Ny teny zay voarain'ny Jaune apôstôly rehefa tao amin'ny apokalipsy dia fanambarana ny amin'ny Jesosy daholo. Nisy fotoana ny apôstôly rehefa nandray ny fanambarana dia teo amin'ny anjely dia niankohaka teo amin'ny anjely isaky hivavaka dia ozy ny anjely hoe aza manao an'izao fa mitsangana fa mpanompo na manao ihany ahako, fa ny teniny amin'ny faminaniana ozy izy dia ny amin'ny Jesosy Kristy. Zany hoe tena hoe Jesosy pur tena tia nazarena amintsika, verina amin'le fototrato zany tsika, miverina amin'le loharano ato tsy ao anatin'le fombafombontsika hoe andeha amonjy fiangonana, fa isika mihitsy ny fiangonana. Tsy ao anatin'le fombafombontsika hoe ao anaty ravidratra sy ny fombafomba ka lasa amboamboarina fotsiny le fotoana rehefa alahady, fa ny fiainantsika isan'andro ny tokony eo amin'ny fanatrehan'ny tompo. Fiainantsika isan'andro zany ny tokony ho anitra akasitrahan'ny tompo, fa arodana mihitsy zany le fiheverana hoe alahady manao metimety ny toetra, dia manao metimety ny fomba, dia manao metimety ny akanjo sy ny sisa, fa tena hoe isan'andro ianao dia ianao ny tempolo ny fanamasina, ianao no trano fanahy. Lazain'ny Petera mihitsy hoe ianareo dia trano fanahy fonenan'Andriamanitra. Ny nanoratra ny epistilo an'ny Hebreo koa dia nilaza hoe isika ny tranony ary Kristy ny zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra. Zany hoe isika mihitsy ny tranon'Andriamanitra, isika ny tempolo ny fanamasina. Amen. Mipetraka tsara mihitsy zany zay zavatra zay hoe tena hoe ho an'ny zanak'Andriamanitra. Tsy manakana koa nefa zay hoe ny fotoana sahala amin'izao dia fanaovana evangelisation. Mety misy olona mbola tsy nanolo tena ho an'ny tompo, mbola tsy nibevaka marina, mandray ny tenin'Andriamanitra izy mandray ny famonjena izy ato dia me mandroso fampianarana ato anatin'izao toerana izao. Raha sitrapon'ny tompo moa zany dia isan-kalady misy fampianarana eto, misy fampianarana eto, misy fizarana eto, fa misy fotoana ny tompo maniraka indray mandeha any ivelany, any province, any amin'ny faritra maro samihafa any mandeha mitory, dia amin'izay fotoana izay mety miova indray ny programme. Tsika zany miaino an'izay bitsiky ny fanahy, miaino an'izay fitariana fanahy, tsy mijanona ao anatin'ny routine zany le izy, fa tena hoe zay hoe miaina araka ny fitarian'ny fanahy zay. Manaraka zay tena tia napetraka ihany koa ny amin'ny hoe ny anankiray aloha zany zay hoe tsy ao anatin'ny ravidrafitra sy ny fombafomba, tsy ao anatin'ny zavatra ety ivelany tena enjehana, fa ny tena hoe ny ao am-po ny tena zava-dehibe. Ny fonao madio, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Ny zava-dehibe dia ianao tafaraisy tafakambana amin'ny tompo. Ny zava-dehibe zany dia ianao le manana firaisana tsy tapaka amin'i Jesosy, alaala tsara le famarinana hoe tempolon'ny fanamasina ianao Jesosy le tena voaloboka, tsy anteheranao amin'olombelona fa anteheranao amin'i Jesosy Kristy. Halleloja. Zay zavatra mila tena apetraka zany. Rehefa mamaky ny filazantsara ny Jaune tsika dia Jesosy miseho présenté amin'ny fomba maro ao. Rehefa mamaky ny filazantsara ny Jaune ianao, inona avy ny tenenin Jesosy rehefa amin'ny filazantsara ny Jaune, izao no alefaso ary hoe no tsika zay rehetrarehetra zay mba tena hianterantsika any amin'ilay izao no. Amen. Dahoary izao no fahazavana. Ary amin'ny rahalahy ary afara ary tonga dia voaray izao no fahazavana zao tontolo zao, zay manaraka tsy handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana aina. Présentation an Jesosy amin'ny fahazavana zay. Halleloja. Raha izay manaraka izao no voaloboka, ianareo ny sampany. Présentation an Jesosy ho ilay voaloboka. Ny voaloboka dia mitondra aina, voaloboka dia manome hery, ny voaloboka dia endrika tanim-boaloboka moa izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny filazantsara sy any amin'ny testamenta taloha any hoe ny jiosy ny firenena jiosy. Dia hoy Jesosy hoe zany tena voaloboka, ny raiko no mpamboatra ary ianareo ny sampany. Ary raha miray amiko ianareo dia mamobe, fa raha tsy miray amiko ianareo dia manino?
tsy mahay manao na inona tsy mamobe ary manino malazo. De rehefa malazo de manino atsipy any anaty afo de tsy vitany atsipy fa atao inona dorana. Dikan'izay miraiketa amin'i Jesosy le tena voaloboka. De io koa izy miteny hoe ndraiky no maninona mpamboatra. De rehefa le mpamboatra zay izy dia rantsanany ianao mba hamoa bebe kokoa. De misaora ny tompo amin'ny fandratsanany satria mba hamoazo anao bebe kokoa io. Fa hitanao le zavatra tsy rantsanana amboleny reny, azafady amin'le fitenenana entre guillemets sauvage be fotsiny, tsisy vompotra, tsisy zavatra entina satria tsisy mandrantsana, tsisy mamolavola, tsisy mikarakara. Ny raiko no mpamboatra ozy izy. De misy an'iny ray iny zany mampiasa sécateur. Ny antompo zany sécateur ny tena ampiasainy, anapahana le mihoatra rehetrarehetra. Ka zay mihoatra rehetrarehetra aminao, zay mandany le haina varia ambany ery de esorina va tena mamoa be rehefa avy eo. De rehefa jerenao le zavatra le tapatapahala sy ratsanany reny amin'ny fotoana anankiray na ohatrany hoe tsisy endriny. Inona koa ary ty ohatran'ny bory kely ty, inona koa ary ty ohatran'ny tapatapaky ty. De jerenao le tsy rantsanana ohatran'ny doroboroboka be zany. Fa le voara fa rehefa tonga amin'ny fotoana tokony hamoazana, iza ny tena mamoa? Le voaratsanratsana ny tena mamoa. Fa le tsy voaratsanratsana sary fotsiny. De ny raiko ny tena mpamboatra, izy ny tena voaloboka. Halleloja! Inona ihany koa? Izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Mpangalatra sy jiolahy zay tonga rehetrarehetra atao alohako. Fa izaho ny mpiandry tsara. Malala ny ondriko entiko mivoaka izy. Voato ao Babilôna. Zany toriteny zany toriteny nanotsakotsana zany voato ao Babilôna. Sy voato amin'ny rafidrafitra sy ny fombafomba tao. Voato amin'ny resaresaka naranara-piangonana sy fanompoana olona fotsiny. Mivoato eo amin'ny roloko. De hoy Jesosy hoe entiko mivoaka ny ondriko, de ny ondriko mihaino ny feoko, de miditra tsy mivoaka izy de mahazo hanina. Halleloja! Ka raha mpiandry tsara i Jesosy io miseho présenter mpiandry tsara anao de tokony voky tsara mihitsy ianao voandry tsara ianao ary ho fantatra foana hoe tena feo an'le mpiandry tsara ve zany sa sandoka. Fa be da be mercenaire ozy izy. Ny mercenaire anala ny volon'ondry fotsiny. Ny mercenaire de tena hoe hinana an'le ondry fotsiny. Ny mercenaire de amatena. Ary zay koa ny antony zao fitoriana zao hoe tena hoe anambarana an'le hoe ny ondry tompoky tsy natao hoanina fa ny ondry natao fahanana. Halleloja! Misy efa tena sola mihitsy ny volony. Ary esoriny le mpiandry sandoka. Efa mahi, efa folaka, efa maratra. Fanambarana hoe omeo de tahiny ianao, de omeo de asoafiny ianao, de omeo. Le resantsika le omeo rehefa avy eo fa tsy hoe tsy biblika akory ny hoe omeo. Fa misy rafitra, misy fandaminana momba an'izay. Fa be da be ny sandoka de ninana ny ondry fotsiny, de nampiahaka ny ondry. Fa tonga le tena mpiandry tsara nyseho présenter tamiko, ary nyseho présenter taminao, ary natonga anao tena tafiditra tao anatin'le valany, ary natsapa fahafahany ianao, natsapa fiadanany ianao, natsapa ianao fa kay ianao kay ahina, ianao kay jerena, ianao tiavina, ianao sitranina, ianao mena teny soa, ianao mena teny fiainana, fa tsy ianao tsy ampilanjana briky isan'andro akory ianao, tsy ampilanjana didy maro isan-karazany vesarany ty ianao rehefa tsy avy amin'ny tompo. Halleloja! Izao ny mpiandry tsara, manaraka, izao ny vavahady. Halleloja! Mbola hidirantsika mofona ina rehefa avy eo. Izao ny vavahady, raha izao no hidiran'ny olona, de ahoana? Azo anina izy. Ary miditra amin'ny fiainana mandrakizay izy. Iza ny vavahady ny hidiranao? Fa be da be ny vavahady. Be da be ny vavahady. Tsy olazaiko eto izy fa maro be. Fa ny vavahady atoranao eto Jesosy Kristy no anarany. Rehefa miditra amin'io vavahady io ianao ety sady tery io. Tsy mahazo mitondra entam-be manko ao. Miala any daholo le entana tsy ilaina rehetrarehetra. Ety sady tery ny vavahady. Fa mitondra makany amin'ny fiainana io. Fa malalaka sy mikodana makany amin'ny fahaverezana, maro lasany. Misy miditra amin'io vavahady io fa mbola nataony ihany ny ataony e.
Ny fahazaran-dratsiny ihany ny fahazaran-dratsiny, ny fomba ratsiny ihany ny fomba ratsiny, ny toe-pony makahala sy mireharesy mizaozao ihany no ataony, ny fitiavan-tenany ihany mbola idirana ao. Miala daholo reny rehefa miditra ao ianao, miala daholo reny fa rehefa miditra ao vavahady ao ianao ivavahady hitondra anao amin'ny fahafatesany io. Azonao ve zany? Misy hoe la porte des brebis, ny atao la porte des brebis zay entina ohatrany hoe entina amin'ny abattoir ny olona amonona azy. Io azo fijaliana io famonona e. Azonao ve zany? Famonona io azo fijaliana io. Ka matoa toriana aminao io azo fijaliana io amonona ny maha-olona talohanao, amonona ny fitiavan-tenanao, amonona ny fahazaran-dratsinao, amonona an'ilay tsy fahaizana manao sitrapon'Andriamanitra, fa ny fifaliana dia hoe hananganana anao indray io, hananganana anao mba ho velona. Halleloja! Izao ny vavahady. Midira amin'izany vavahady zany ianao. Manaraka izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Iza ihany io zany? Jesosy io zany. Zay fomba fivavahana, ataoko hoe fomba fivavahana moa zany. Zay fivavahana ohatr'izay zany tsy izy e. Tonga dia izay le dogma, tsy izy Jesosy ihany. Resaka hoe méditation hoe resaka hoe tsy fantatro, tsy teny betsaka, fa ianao no malala, fa io rehefa tsy Jesosy dia tsy tonga any an-danitra. Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia izay foana ilay ataoko amin'ny fitoriana teny hoe efa tonga ao amin'ilay rue Jésus ve ianao? Efa le rue Jésus io andehananao io. Fa io tonga dia mitondra makany amin'ny fiainana io. Manamarina anao izy rehefa tonga ao ianao. Manome fiainana anao izy rehefa tonga ao ianao. Ao amin'ny Jesosy ihany. Alleluia, manaraka. Izao ny fiandohana, izao ny fiafarana, izao no alpha sy oméga. Tao alohako dia tsisy, ao aorianako dia tsisy. Efa maty efa velona indray. Izao mitana fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsika. Rehefa ny fiainanao miditra ao amin'ilay alpha sy oméga, misy antenainany aminao e. Zay lazain'ny dokotera, hoe tsisy fanafantsony ty aretinao ty. Fa rehefa tonga ao amin'ny tompo io izy mandamina azy. Zay lazain'ny olona hoe sy ianao ty dia tsy hanambady tsony. Tompo alpha sy oméga, izy ny fiandohana sy fiafarana ao amin'ny fahataterahana. Halleluja. Zay lazain'ny olona hoe tena ianao ty dia tena tsy ahita asa mihitsy. Ny tompo tompon'ny asa. Izy ny mamiasa zay ilaina. Zay lazain'ny olona tsy ianao ty dia tsy afa-panadinana mihitsy. Rehefa tonga amin'ny tompo ianao manolotsaina anao izy, mampianatra anao izy, mahafa-panadinana anao izy. Ny alpha sy oméga zany no fean'ny tantara. Ka ianao rehefa tafiditra ao amin'ny alpha sy oméga io feno fahataterahana ary izy no mitantana momba sy mitahanao. Efa ao anatin'ilay alpha sy oméga ve ianao? Voafehany zavatra rehetrarehetra matoky azy ianao. Amen. Izao no mbola misy izao no mofo. Izao no mofonaina. Izay mihina namana iny. Tsy honona intsony. Ary izay misotro tsy angetaeta intsony. Be da be ny mamonjy fotoana lahady fa nona ihany. Be da be manao rakitra tahaka n'inona fa voame nona. Be da be manao adidy, manao évangélisation, mandeha ary manao anisy voame nona. Reny ny veriny fa mofo. Be da be ny manao an'izao sampana sy voame nona. Satria reny natao aloha fa tsy Jesosy. Tsisy maharatsy ny manao asa, tsisy maharatsy ny manome fanampiana, tsisy maharatsy ny manao asa fanompoana, tsisy maharatsy an'izany rehetrarehetra zany, fa zany raha vao tsy Jesosy aloha ny voalohany dia tsisy antony zany. Halleluja. Fa mivoky an' Jesosy ianao aloha, rehefa voky ianao zay ianao vao afaka amoky ny hafa ihany koa. Amen. Tsy honona intsony izy, tsy angetaeta intsony. Manaraka izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Zany tena tonga dia tena mangovotra mihitsy ny fahafatesana mainao zany. Izao no fananganana ny maty sy fiainana. Zay mino na dia maty aza dia ho velona indray. Azay rehetrarehetra velona ka mino dia tsy ho faty mandrakizay. Citation miezinezina an' Jesosy Kristy zany. Ndraindray ianao citation an'ry Platon sy ry Shakespeare mamaky anao. Sy ny citation any zavy reny filozofy reny. Fa ny tena nambarana Jesosy hoe izy mihitsy ny so présente taminao izao ny fananganana maty sy fiainana.
ataovy tonga eo fahafatesana anaovako azy. Fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy amin'ny fahafatesana zany nangovotra, natahotra, natelina ozy izy ny fahafatesana, englouti. Dia ozy hoe ianao mataotahotra fahafatesana io, nataotahotra fahafatesana ny zaza, nataotahotra fahafatesana ny olombelona, nataotra fahafatesana daholo ny olona rehetrarehetra, tonga Jesosy, izy zao mampatahotra anareo zao. Baseho enankely, tsy ovy aty. Izy zao mampatahotra anareo zao. Tonga dia niseho prezanty Jesosy, io Lazarosy io mampalahelo anao, maty eo. Efa firy andro zay? 4 andro? Zay ve vao 4 andro? Efa ry Marta sy ny Maria fa menomenina mihitsy hoe ty Jesosy ty koa nge sarotra tsony. Raha mba tamin'ilay zava ny teny voalohany iny zao anao tonga, tsy maty ohatran'io ty raha anadahana ity. Zao ve anao vao tonga efa 4 andro, efa maimbo io zao, efa masiso. Ianao koa mety mieritreritra efa taraiky be kosa Jesosy zany, mizatra andrasanao, mety mbola tsy mivaly, mizatra andrasanao ohatrany ozy ianao efa masiso ihany izy zany. Satria zay efa masiso ane Lazarosy, efa maimbo ozy izy. Atao inona tsony io, sy tara be anao, médecin après la mort. Jesosy tsy médecin après la mort zany. Ary io le mahafinaritra, Jesosy tsy omena tsiny. Azotsika? Jesosy tsy omenao tsiny zany ny fitantanany. Ary eo tsy mahita an Jesosy nanao azafady eo anatin'ny Baiboly. Halleluja. Enao tsy mahita Jesosy niala tsiny zany tao anaty Baiboly. Tena azafady rery Marta. Azafady fa tara 4 andro ahy. Azafady fa diso ahy. Tsy diso zany ny antsika Jesosy tsika io. Tsy diso mandrakizay io. Ny fiainanao io, ny zavatra reretinao io, zavatra reretinao bloqué tsy mety tsy haiko coincé io, tsy diso zany Jesosy. Manana ny fotoanany izy, ary ny fotoanany tsara indrindra. Halleluja. Ahoana hoe? Manana ny fotoanany izy, ary ny fotoanany no tsara indrindra. Halleluja. Raha lasa aloha io tsy tsara, raha aoriana koa io tsy tsara, fa amin'ilay fotoanan Jesosy io no tena matsiro. Amen. Halleluja. Ny famolaniana dia mikendry farany fa tsy diso, ary raha taraiky ary raha miandryandry izy, raha vao mitaredretra izy, andraso ihany fa tsy maintsy ho tonga. Halleluja. Efa kify e. Maty Lazarosy, maty le anadanay, fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy ny fahafatesana mivadika fiainana. Azonao ve zany? Ny fahafatesana mivadika fiainana. Ny Andriamanitsika, Andriamanitra ny fahavelomana, Andriamanitra ny fiainana. Kortezina fahafatesana zany ny fanena amin'i Jesosy, velona fotsiny le maty. Ha? Le maty velona ka. Ka tsy haiko ny kortezinao raha mbola kortezy fahafatesana zao. Fa androany ianao mihaona an'le tena mpanjaka sy le mamelona, io kortezy entinao fahafatesana io mihaona amin'i Jesosy, io mitsangana amin'ny maty. Velombelona ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Manana fiainana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Mahery ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mino Jesosy igny nitomany tamin'ny Lazarosy maty. Tsy Lazarosy maty ny nampitomany azy, fa le tsy finoan'ny olona. Ary nampitomany azy koa le tena hoe tena zao ve ny hafaran'ny olona, ohatran'ny Lazarosy io ny hafaran'ny olona noho ny fahotana. Fa ny regleny Jesosy ny fahotana, regleny Jesosy ny fahafatesana. Halleluja. Izao no fananganana amin'ny maty sy fiainana. Important be le hoe zay mino ahy na dia maty azy. Zany hoe alohan'ny hafatesanao ny nonao. Tsy rehefa maty ianao tsy hisy hoentina bavaka zany tsony mba ho voavonjy e. Laha ny andro fotsiny hoe na hifady ihany na renao hoentina bavaka mba voavonjy ranona rehefa tsy mibebaka izy dia tao tany tsy hisy antony zany. Tsy afaka anovan'izany mihitsy ianao. Hoe hivavaka ho an'ny fanahin'ny ranona mba ho raisin'ny tompo izy. Vavaka ho amin'ny fanahin'ny ranona mba ho voavonjy izy. Kina nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azy fizaliana, raha efa maty ianao vao hoentina bavaka hoe mba ho voavonjy. Tsy hisy antony mihitsy nahafatesan'i Jesosy teo. Fampianarana diso zany, fampianarana erroné. Ny tenenana hoe hivavaka amin'ny fanahin'ny olona tsika mba ho voavonjy izy mba ho raisin'ny tompo. Teto tany ny reglement zany, teto tany ny fireglenana zany. Mibebaka ianao, miaiky ny fahotanao, manolo tena, miala amin'ny ratsy fanao, manaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao. Vita fihavanana an'Andriamanitra, tonga zanak'Andriamanitra, voasoratra any an-danitra ny anarany. Rehefa velona eto tany zay mino ahy na dia maty azy. Fa tsy ao ariana fahafatesana vao ino, rehefa maty tsy mino zany tsony. Halleluja. Ary zay rehetra zay mino ahy na dia maty azy dia velona indray.
Azay rehetrarehetra velona kamino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Tsy ho faty mandrakizay. Zany Jesosy tsika zany. Halleloja! Manangana maty izy. Manangana maty izy. Mahereza ianao raha lasaina-bavy. Mahereza ianao raha lasaina-bavy. Mahereza daholo tsika rehetrarehetra eto. Fa ny tompo izay fananganana amin'ny maty zay. Ny tompo manangana fiainam-panahinao nangatsitsika. Fiainam-panahinao na lemilemy. Ianao malemilemy ara-panahy atsangany. Ianao natoritory ara-panahy atsangany. Fiainanao amin'ny lafiny rehetrarehetra dia atsangany ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleloja! Satria velona ny mpanavitra atsika. Rehefa tonga teo anoloan'ny Lazarosy, teny ray. Zay, teny ray fotsiny. Ahoana? Ahoana tenenina? Ry Lazarosy mivoa. Ry Lazarosy mivoa. Eno ny tany am-pasana le izy. Eno ny Lazarosy le izy. Eno ny Lazarosy le izy. Tsy nila forsinina be ny tenenin' Jesosy. Teny fotsiny eno Lazarosy mivoa. Na isaka ny vato nitsangany Lazarosy, vahana izay namatopatotra anazy rehetrarehetra. Halleloja! Tena zay mahatonga hoe mahafinaritra amin'ny resaka mombamomba an' Jesosy. Jesosy fotsiny no ambara dia ampy. Jesosy fotsiny no ambara dia ampy. Manome fiainana izy. Manangana ny maty izy. Raha misy olona amin'ny Kristy dia ombavao izy. Lasa ny zavatra taloha. Halleloja! Manarak'izay izao no izy. Tsisy talohany ary tsisy aorinany. Izao laza lohary eo amin'ilay izy tsika. Jaona 9:9. Mbola tsy ary akory Abrahama ozy izy dia fa izy aho. Azonao ve zany lazain'i Jesosy zany? Mbola tsy ary akory Abrahama dia fa izy aho. Iza zany izy? Ianao ve izy lehibe noho i Abrahama? Iza zany izy lehibe noho iza zany izy? Mbola tsy ary akory Abrahama dia fa izy. Raha mamaky ianao ny Exodosy 4, rehefa nanontany Mosesy, rehefa hoe nirahan'ny Mosesy andeha hanafaka ny zanak'Israely tao Egypte, dia niady hevitra teo Mosesy tsy nitende, niady hevitra teo Mosesy tsy nitende, ozy Mosesy ny farany hoe aleo aloha tena anontaniako ary hoe izy ianao io e. Satria olazaiko amin'izareo mpiray firenena amiko ireo hoe miala tao Egypte amin'izay hoantsika e. Fa mba ahafahako mitonona zay dia aleo aloha anontaniako hoe iza moa ianao le miteny anay io hoe hivoaka tao Egypte zay. Dia ahoana ozy izy? Lazao azy fa izao zay izy no maniraka anao. Halleloja! Azonao ve zany tenin'Andriamanitra zany? Hoy izy hoe mahatsy Mosesy hoe lazao azy fa izao zay izy no maniraka anao. Je suis celui qui suis. Exodosy 4 zany. Dia rehefa mamaky ianao ny Jaona 9, avy avany Jesosy dia ozy Jesosy hoe mbola tsy ary akory ry Abrahama dia fa izy aho. Iza zany io Jesosy io? Io zany le taiza? Le tari amin'ny Exodosy 4. Halleloja! Tonga nofo izy hamonjy anao. Halleloja! Tonga nofo izy hanavitra anao. Mbola tsy ary akory Abrahama dia fa izy tonga izy tamin'le Jaona 9 hoe tena ho avy dia hanavitra dia hamonjy. Izao no izy. Izao le izy. Halleloja! Dia zay le tiana lazaina amintsika hoe Jesosy maha-izy azy ray manontolo ny tiana ambarako. Na ihany koa izy teo. Izao no mbola misy? Mbola misy? Izao ny fahazavan'izao tontolo izao. Efa nandeha teo. Izao sy ny ray dia ray ihany ozy izy. Zay koa manamafy ihany izy hoe tena izy dia izy le avy any ambony. Izao sy ny ray dia ray ihany. Manaraka? Izao dia zao ihany Jehova. Fa tsika miresaka an'le Jesosy eo amin'ny Jaona, le ina moa filazantsara. Izao ny vavahady, izao ny mpiandry tsara, izao ny mofinaina, izao ny fananganana maty sy fiainana, izao lay teny tonga nofo kanonona tamintsika. Dia izay le rehetrarehetra tiana ambara amintsika hoe zava-dehibe zay. Zay ny tena tiana ambara amintsika eto zany hoe ny tsirairay avy tena anana an'izay fifandraisana amin'ny Jesosy zay. Mahalala an' Jesosy maha-izy azy ray manontolo ianao. Amen. Tena zava-dehibe zay. Ny faharoa ny resaka teo tsika ny amin'le hoe inona ihany koa izy teo. Inona ihany koa izy teo.
ay ny am'le hoe asa fanompona, ny asa fanompona dia tena misy ny asa fanompona, fitoriana ny tenin'Andriamanitra, fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ny amin'ny hoe fanomezana, ny fanomezana dia ara-baiboly tokoa. So dia ozy matsika indrindray mantsy misy so dia misy mandray teny ato hoe fahotana raha manao rakitra, tsy fahotana ny manao rakitra, zany hoe tsika tsy manao rakitra, fa ny eritreretin'ny olona le fahotana le rakitra indray dia ohatrany hoe efa nanolo tena ho an'i Jesosy ve ianao? Efa nanolo tena, ovina ianao nanolo tena, nanao rakitra tamin'ny lahady dia zany nanolo tena. Tsy ny rakitra ngeny manolo tena anao ho an'i Jesosy e. Tsy hoe le vola tsaratsara tare iny dia hoe nanolo tena ho an'i Jesosy ianao, fa ny tenanao mihitsy nanolo tao ho an'i Jesosy. Fa rehefa mahitsika tao anatin'ny Baiboly nanangana ny tabernakely Mosesy dia niteny tamin'ny zanak'Israely rehetra angonina ny volamena anaovana ny fanaka rehetrarehetra. Fa rehefa tratra ny marika hoe vita zany hoe ampy ireo rehetrarehetra eo anaovana ny fanaka, najanona amin'izay ny fanangonana. Ara-baiboly zany izay fanangonana izay, tena tia napetraka amintsika izay. Ny fanomezana dia ara-baiboly, ny fanohanana asa dia ara-baiboly. Jaona Luka 9:9. Jesosy ozy izy dia nitety vohitra sy tanàna, nitory ny filazantsara, niaraka tamin'ireo olona izay nanompo azy tamin'ny fananany. Zany hoe le fananana nomeny tompo anao dia entinao hanompoana ny Jesosy Kristy, entinao hanaovana ny asan'Andriamanitra. Nisy fotoana Paoly koa dia nanafatra tao amin'ny epistily hoe isaky ny voalohany herinandro dia manokana vola nareo, isaky ny voalohany herinandro dia manokana vola, dia rehefa avy eo angontsika iny fa ny any Jerosalema mahantra. Rehefa mahantra ny any Jerosalema dia mila mena fanomezana, dia nangonina le izy dia nomena ny tany Jerosalema rehefa avy eo. Paoly koa dia nanaovan'olona fanangonana vola, satria tao anatin' zareo hoe tia anohana ny Paoly izy. Dia ozy Paoly hoe nahafapo anahy sy nahafaly anahy le fanomezana nomenareo. Filipianina toko ao amin'ny Filipianina izy no miresaka an'izay. Dia nahampy sy nahafeno ao izy ny fanomezana nataonareo. Tiako aperaka amintsika mantsy zay fa nanay sao dia eritreretintsika hoe tsy ara-baiboly zany fa ara-baiboly koa zay zavatra zay. Misy fotoana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao le ny apôstôly rehefa tonga teraka ny fiangonana dia ozy izy hoe tsisy nanonona ny fananany ho anazy tsony, fa zay rehetrarehetra nananany dia napetrany teo atokotry ny apôstôly karaha nisy ory tao dia tsy ory tsony iny fanomena. Zay nanana be ozy izy dia nanome ao ny tsy nanana, zay tsy nanana dia lasa nahazo dia nitovy izy rehetrarehetra. Zay koa le fiasan'ny fanahy ho an'ny olona, zay hoe fahaizana manome zay. Ny ampianariko antsika ihany koa zany dia zay hoe tia manome, tia mizara. Important be zay, toetran'Andriamanitra zay. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao dia ahoana? Nomeny ny zanany latokany. Inona le toetran'Andriamanitra? Inona le toetran'Andriamanitra? Manome. Zay le toetran'Andriamanitra. Ary raha zanak'Andriamanitra ianao toetran'Andriamanitra ny toetranao dia manana zay toe-po manome zay. Manana zay toe-po manome zay ihany koa. Dia hoy ny voasoratra hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Zava-dehibe koa zany zavatra zany. Ampianarina antsika tokoa zany zay. Fa ny zavatra petraka dia tsisy resaka hoe marika. Zavatra petraka dia tsisy hoe anao recouvrement. Zavatra petraka dia tsisy anao hoe ohatrinona voarainao isam-bolana dia aleo naovantsika akajo hoe ohatrinona tokony alefanao aty. Tsy miditra amin'izany zavatra ohatran'izany. Fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe zay manome amin'ny kafaliana no ankasitrahana. Biblika zany no manome, biblika no mizara, ary nataon'ny tompo mihitsy zay. Paoly dia niteny mihitsy ho an'ny mpino tamin'izy nanoratra tao epistiliny Titosy, ampianaro ny antsika hozy izy mba hanao soa. Ary amin'ny teny frantsay izy dia hoe aoka ny antsika no loha laharana raha hanao soa zany, aoka ny antsika ny tête de liste raha hanome. Ampianarina antsika koa zany zay zavatra zay hoe tena hoe tête de liste ianao amin'ny fanomezana, amin'ny fanolorana. Fanolorana an'izy misy ny mantra, misy ny kamboty, misy ny mpitondra tena. Zao misy ny mpampianatra. Ozy tenin'Andriamanitra tonga dia rasa fampianarana zany zao rehetra zao, tonga dia raisinareo le ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Jakoba, izao ny fivavahana madio sady tsy misy tsiny ao anatrehan'Andriamanitra, dia ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena ary amin'ny fahoriny ary miala amin'ny petipetina amin'izao tontolo izao. Zay koa zany tena asa anankiray mipetraka, zay hoe mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena. Dia efa niteny tato moa le rahalahy dia ohatr'izay koa izy hoe zay ampianarana ny tena ozy izy aoka fohy zavatsoa zay mampianatra. Manarak'izay ny asan'Andriamanitra be da be eto. Tsika zao mitory teny amin'ny matv. Amin'ny matv misy frais an'io fanokafana an'io fitoriana teny io.
rehefa hitany mpanahy ianao anome dia isaorana ny tompo zay. Antsitrapo daholo ny zavatra rehetrarehetra eto. Mandefa torotentsika any a Majanga, mandefa torotentsika amin'ny Oliva Soa Radio, mandefa torotentsika amin'ny CD omena ny olona maimaim-poana. Ny CD omen'ny olona tsy amidy. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe nomena maimaim-poana ianareo dia mizara maimaim-poana. Ny ao amin'ny fanjakany lanitra zany tsisy zavatra amidy ao fa gratuit daholo ny ao. Fa ny ao amin'ny fanjakany lanitra miara-mientana ny tsirairay avy manohana an'ilay asan'Andriamanitra. Zay koa zany ilay zavatra tena hoe mipetraka ao anatin'ilay izy. Dia tsisy forcing mihitsy ilay asa, mandroso ilay asa, mandeha ilay asa satria misy ampiasain'ny tompo any, misy tsy fantatrao mihitsy any, misy tsy hainao mihitsy fa tonga dia hoe manome izy dia hitanao hoe anohanana an'ilay asan'Andriamanitra. Ary zay zavatra zay tena hoe tiako apetraka masina izy teo hoe ny fanomezana dia biblika araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha hitany mpanahy ianao anome anolotra ampitiavana ozy amin'ny fifaliana arak'izay fahafahana dia isaorana zany isaorana antsika tsirairay avy. Manarak'izay dia te hiantso ahako amin'ity androany ity satria hitako zavatra tena nanavesatra anahy dia tiako apetraka. Rehefa mamaky an'ilay fiainan'ny apôstôly tato dia izy hoe nangonina ozy izy nisy ny varotra ny taniny dia nivarotra dia natolotra teo. Fampianarana amintsika avy hatrany ity application dia zao. Application ao tsara, application manomeza zay fahafahanao manome. Anokana voly sika. Ozy ianao sao dia resa-bola izy ity. Rehefa mipetraka taminao ilay teneniko fampianarana rehetra zay biblika zavatra resahako aminao eto. Ary ozy izy hoe tsisy marika, tsisy fanerena fa antsitrapo ary tsisy fanarahana. Misy mahantra any, misy nona any, misy ampiditra mpianatra any sahirana, misy tsy manan-kitafy any. Zao nanaovantsika azy manomboka ny volana oktobra hihiditra mpianatra ho anao zay te ray-panahy te hanohana, te hanome amin'ny resaka fianarana, amin'ny resaka fanohanana ny ankizy mianatra, fanohanana ny tsirairay avy eto, mety misy sahirana koa eto, misy sahirana any ambadika any te ray-panahy ianao hanome raisina tanandroa zay manentana antsika zany zay ho amin'ny fanomezana. Tompo an'olotsaina amin'iny avy hoe ty omenandranona, ty omenandranona, ty omenandranona. Manarak'izay ny fitafiana any aminao any zay hitanao hoe tena mipetra-potsiny ilain'ny hafa iny. Eto ihany koa ny kiraro, ny akanjo, ny entana zay tsy ilainao rehetrarehetra any dia ndao angonina. Rehefa angonina io atambatra anankiray eo dia zaraina. Tsy voazao tsika manao an'izany, te ho zaraiko amin'ilay vaovao matsy. Fa avy eo ireny voazarazara dia entina tetezana faritra, hitetezana toerana omena an'izay tsy manana. Masambatra kokoa mameno mandray. Tsisy forcing be zany zavatra zany fa zay zavatra anananao ihany no omenao. Afsika ve le izy? Zavatra ohatr'izany. Zay akanjo, zay kiraro, zay fitaovana, zay kitapo tsy ilaina, zay kahie mbola mety nefa tsy ampiasaina tsony, zay stylo be da be mbola tsy dia nampiasaina tsony ihany, andao angonina daholo dia azarazaraina apetraka amin'ny lamina iny be da be mila an'iny rehefa avy eo. Zavatra superflu aminao tsy dia ilainao tsony nefa zava-dehibe ho an'ny hafa. Tena zava-dehibe zay, ohatr'izay no nataon'i Jesosy. Fiainantsika amin'izao fotoana le tena hoe fitsinjovana sy fijerena ny hafa. Zay le tena zavatra misy. Fitsinjovana sy fijerena ny hafa. Tsy mety raha hitory fotsiny ianao, tsy mety raha hanao asa fotsiny ianao dia hitory en l'air vava mandeha fotsiny eo fa aiza ny action. Avy nitory teny Jesosy dia hoy Jesosy hoe mampalahelo anany andefa an'reto andeha hody fotsiny, omeo haniny izy aloha. Tozy ripetera aiza akory Jesosy ny amezana hanina an'reto olona reto fa olona firy ireo dia le zatovolahy no nitondra mofo 5 sy azan-drano 2 masambatra koa mameno mandray. Mofo 5 sy azan-drano 2 tao fa nisaoran'i Jesosy ny vakiana dia nomena ho an'ny hafa, nomena ho an'ny hafa, nizaraina ho an'ny hafa. Ampianarana antsika mihitsy zany zavatra zany hoe zao vaninandro iainantsika zao vaninandro sarotra. Raha nomeny tompo fahafahany ianao, raha nitahian'ny tompo ianao, raha no asoavin'ny tompo ianao ka tena hoe fanomezam-pahasoavana natao anatinao ny fitahiana sy fomban'ny tompo, jereo ny hafa, jereo ny mandidina anao, jereo izay mila an'izany. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nona dia naninona? Menareo hanina. Tsy nanan-kitafy dia naninona? Nomenareo fitafiana. Narary dia naninona? Sabonareo. Tany an-trano maisina dia naninona? Nivahinareo. Dia ozy ny olona efa taiza daholo ianao no ohatr'izany moa no nataonay. Dia ahoana navalan'i Jesosy azy? Zay nataonareo tamin'ireny no naninona? Nefa nataonareo tamiko. Zay nataonareo tamin'ireny nefa nataonareo tamiko. Dikan'izay rehefa mamafy ianao ho an'i Jesosy izay zavatra izay. Rehefa mamenao ho an'i Jesosy izay zavatra izay. Dia manangona ho amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Dia izay ilay hoe miariarena ho any an-danitra.
Zay le hoe manan-karena ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'ny tenany fotsiny. Amen. Dia zava-dehibe zay zavatra zay efa anetanako antsika amin'izao fotoana izao moa zany hoe mba hay anome ianao hay izary ianao ho an'ny olona rehetrarehetra. Dia rehefa tonga fotoana na rehefa avy eo na ny amin'ny ho avy dia raisitsika izay, na volo zany na fitaovana zany na vary zany na tsy haiko ianao mety mpamboly sy ny sisa hoentina ho an'ny zay mila dia ho zaraina. Biblika zany sa tsy biblika? Asan'ny apôstôly toko voalohany, asan'ny apôstôly toko faharoa, asan'ny apôstôly toko fahadimy. Hitanao ao zany fiainan'ny apôstôly zany, ary fiainana tsotra sahala amin'izany, fa hitanao misy hoe misy fitahiana ho an'ny hafa rehefa avy eo. Haleloia! Zay any zavatra tena tiana ampianaka antsika ao anatin'izay. Ny asan'Andriamanitra koa mandeha daholo. Ny fitoriana zao efa andeha makany amin'ny faritra, dia rehefa terepana koa anao anoana ny asa dia raisina atanan-droa reny rehetrarehetra izay. Amen.